Mbola kely sika rehefa notaniam mpampianatra hoe inona ny asa tianao atao rehefa lehibe, ny ankamaroantsika dia nanoratra hoe pilote, dokotera, hôtesse. Lasa fomba fiteny mahazatra indray nefa ny hoe tsy hita fa dia manaraka ny onjany e. Lasaiza ilay pilote, lasaiza ilay dokotera, lasaiza ilay hôtesse. Tsy ny any am-pianarana ihany ny mampianatra fa eo koa ny fiarahamonina. Ary amin'izao fotoana izao ary noho ny fisian'ny internet sy ny réseaux sociaux dia betsaka ny zavatra hay sy manova ny fiainan'ny olona mihitsy aza no ny zavatra hitany sy ny zavatra reny. Raha iverenana dia nofy tamin'ny mbola kely teo, betsaka tamin'izy ireny ny ova miandalana no ny influence sy ny fijerena olona teo amin'ny fiarahamonina. Mety ho mpihira, mety ho mpanoratra, iny olo malaza e. Matetika ny namana na ny fianakaviana mihitsy aza no miteny hoe tokony ohatry ny anina ianao, tokony ohatry ny anina ianao. Eo indrindra ny manomboka ilay hoe pression sociale. Anisan'ny aina toe-javatra mamparalely toy izany ny mpianatra ao amin'ny asana apôstôly 5. Rehefa nitory reto mpianatra reto dia nahazo tsindry sy fandrarana avy amin'ny mpanoradalàna sy ny fariseho, izay azo lazaina fa olona nanana influence ngeza tamin'izany fotoana izany. Eo indrindra na tonga ny 5:20 ny teny hoe aoka Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olona. Izany ny fomba ny atrehan'ny mpianatra ny pression sociale. Manampy an'izany ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 12:2 manao hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa mivaha amin'ny fanavaozana ny saina ahafantaranareo sitrapon'Andriamanitra. Aza vela nova ny planin'Andriamanitra ao anao ny tenin'ireo olona manodidina anao. Tsy maintsy misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny fisiany manodidina, mety ho tsara, mety ho ratsy. Hoy ny mpanao salamo amin'ny boky Noabolana 19:20 manao hoe izay miara-dia amin'ny endry dia endry, fa izay miara-dia amin'ny adala dia idiran-doza. Raha fidinina zany ny influence dia miainga amin'ny zavatra henonao, lasa zavatra inonao ary tonga fiainanao mihitsy. Aoka ho Jesosy Kristy irery ihany no i-influencer ny fiainanao. Hoy ny torevina eo amin'ny bokin'ny Jaona 5:7 manao hoe dinianareo ny soratra masina fa ireny manambara ahy.